Fiadanan'i Jesosy ry havana malala ao amin'ny tompo manaraka an'izao fotoana sy fandaharana izao indray. Voninahitra ho an'i Jesosy tompo irery ihany no ahafahako indray manolotra ho antsika tsirairay avy ity tenin'Andriamanitra ity dia misaotra an'Andriamanitra dia misaotra ihany koa ny tompon'andraikitra izay nanome anjara mba ahafahako mizara ny tenin'Andriamanitra. Dia tsy ho lava resaka fa hanomboka ny tenin'Andriamanitra avy hatrany tsika andao ary tsika hiara hivavaka amin'izao fotoana izao hiara hanondrika ny lohantsika tsika dia hiara hivavaka ny loha hevitra tsika moa izany dia ny fahitana dia mba ahafahan'Andriamanitra miasa eo amin'ny fiainantsika dia andao tsika angataka amin'ny fanahy masina ao anatin'izao tenin'Andriamanitra izao mba tena hanokatra ny masom-panahintsika izy hiasa ao anatintsika ao ny herin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny teniny. Tadidio fa tsy voatery hoe amin'ny alalan'ny fametrahan-tanana sy ny vavaka ihany no ahafahan'Andriamanitra miasa amin'ny olona anankiray fa ao anatin'izany ihany koa dia ny tenin'Andriamanitra izany. Dia andaontsika hiaraka hivavaka ary aman'asanao ray masinao mankasitraka anao sy mideranao indray ny tenako amin'ity anio ity mankasitraka anao raha mbola afaka amin'izao fotoana izao manao an'izao teninao izao dia alohan'ny toriana an'izao teninao izao dia ny teny tsy zava za dia fasina fitaovana tsy mendrika akory fa mangataka ny ositra sy ny hery ny fanahinao masina ampiasa na ampidina an'izany auction izany ampidina an'izany ositra ny fahitana izany mba hanananay an'izany ositra ny fahitana izany. Dia androany tompo mitenena indray ianao mitenena indray amin'ny mpanomponao tsirairay avy izay maheno ny tiavatra ity na aiza tompo dia tena hoe mitenena aminay tsirairay avy indray ianao dia apetraka ao ambany fitarianao fanahy masina izao fotoana izao tsy izany teninao izany amin'ny anaran'i Jesosy tompo. Amen. Eny ary araka ny fanambarako taminao teo dia loha hevitra antsika ny fahitana izany. Ny fahitana dia zavatra fahasoavana omen'Andriamanitra manokana ny olona anankiray izy io tsy hoe olona mendrika na olona tanteraka no afaka ampahitan'Andriamanitra an'izany fahitana izany fa amin'izay tian'Andriamanitra amen'Andriamanitra an'izany fahitana izany no afaka mahita an'izany fahitana izany. Raha mijery ohatra fotsiny tsika ao anatin'ny Baiboly dia i Cornelio dia anisany nahita namen'Andriamanitra ary nahita sitraka tamin'Andriamanitra nahazo an'izany hoe fahitana izany. Ny zavatra tiako tenena aminao eto hoe tsy Andriamanitra izany tsy hoe izay olona mpivavaka be ihany na kristianina ihany na hoe pastera be ihany na mpaminany be ihany no afaka no isehoan'Andriamanitra tsy ampisehoan'Andriamanitra ny voninahiny amin'ny alalan'izay fahitana izay fa Andriamanitra dia afaka miasa, Andriamanitra afaka mampiasa ny olona izay tiany amena an'izany fahitana izany. Ozy izy any amin'ny Exodus 33 hoe mampahita fity amin'izay tiako ampahitana fity ary mamindra fo amin'izay tiako amindrana fo. Izany hoe izay tiany anehoana an'izany dia afaka ataon'Andriamanitra izany. Ka ny etaetantsika, ny faniriantsika no ahafahan'Andriamanitra miasa ao anatin'izay fahitana izay. Ahafahan'Andriamanitra ihany koa manome aisinao an'izay ositry ny fahitana izay. Efa nivavaka tsika tao fa hijery tenin'Andriamanitra
avy hatranytsika ato amin'ny exodosy toko fahatelo dia misy tenin'Andriamanitra momba ny Mosesy izay nahita zany fahitana zany voalohany tao amin'ny testamenta, tsy hoe voalohany moa zany fa mety efa nahita kory Abrahama tsy ianona fa i Mosesy zany tena hoe ho resahantsika eto alohan'ny hidirantsika amin'ny testamenta vaovao. Amin'ny exodosy toko fahatelo dia andinin'ny fahatelo dia hoy izy ny tenin'Andriamanitra hoe ary Mosesy ivily kely aho ka izaho io fahitana lehibe io ahafantarako izay tsy alevina no roy mema. Ary rehefa hitan'i Jehovah fa nivily izaho azy izy dia niantso azy tao avoan'ny roy memy Andriamanitra ka nanao hoe ry Mosesy dia hoy izy ity ary hoy izy aza manakaiky ety esory ny kapanao amin'ny tongotrao fa tany masina io janonanao io. Dia hoy koa izy izao no Andriamanitra ny razanao dia Andriamanitra Abrahama sy Isaka ary Andriamanitra Jakoba. Dia nisaritava i Mosesy fa natahotra hijery an'Andriamanitra izy. Teto dia i Mosesy no napahitana ny fahitana roy memy zany mirehatra afo. Dia tao anatin'ny roy memy mirehatra afo Andriamanitra no miteny. Nahazo tombony lehibe i Mosesy satria inona moa no tena hoe ilantsika an'ilay fahitana. Ny fahitana dia ilana satria ao anatin'izay hoe fahitana izay no ahafahan'ny olona anankiray mifoha. Ny olona anankiray tsy azo atao hoe mifoha ny ara-panahiny raha tsy mahita an'izay hoe mahay misokatra io masom-panahy io. Zany hoe tsy tia mason'ny nofo ity fa ny mason'ny fanahy zany no misokatra dia mahita an'izay zavatra izay. Dia eto i Mosesy sady nifoha no nandre ny tenin'Andriamanitra, ny feon'Andriamanitra no nahita fahitana koa izy. Zany hoe nahita zany ny mason'ny Mosesy tena hoe talanjona i Mosesy gaga Mosesy hoe inona ty zavatra mahagaga be ty dia nivily kely izy izy nolazain'ny Baiboly hijanon'ilay fahitana lehibe, tena hoe fahitana lehibe tamin'i Mosesy ny zavatra nasehon'Andriamanitra anazy tamin'izay fotoana izay dia tsy inona fa ny fahitana an'ilay roy memy izany. Ry havana malala ao amin'ny tompo ny fahitantsika ny hoe masom-panahy misokatra dia afaka ny ahitantsika ny voninahitran'Andriamanitra, afaka ny ahitantsika ny hoe Jesosy Kristy, afaka ny ahitantsika ny hoe anjely, afaka ny ahitantsika ihany koa zany Andriamanitra tompo-tenan'izany. I Mosesy dia olona tsy hoe tena efa olona kapabla be mivavaka sy amin'ny fanompoana an'Andriamanitra fa manomboka tamin'ny ministerany Mosesy teto, nanomboka natsoan'Andriamanitra, nanomboka Andriamanitra namoana azy, Andriamanitra nanokatra ny masom-panahiny, napahita anazy an'izany fahitana zany. Dia izay no tiako tenena aminao hoe tsy Andriamanitra tsy misafidy olona hoe olona tena parfait be izay vao afaka nahita fahitana. Diso zany na hoe olona masina be. Andriamanitra tsy mila olona masina be fa ny zavatra tadiavin'Andriamanitra fotsiny dia hoe olona makatò sy manaiky anazy mandeha amin'ny fahamarinana. Ny olona anankiray rehefa makatò manaiky anazy, manaiky ny antson'Andriamanitra dia hamasin'Andriamanitra izy ho masina mba ho parfait, mba ho tanteraka araka an'izay ilavan'Andriamanitra anazy izay. Ry havana malama indraindray tsika dia mieritreritra tsika hoe za aloha raha ohatra hoe resaka fahitana zany tsy mbola amin'izany mihitsy mbola tsy mendrika an'izany mbola tsy parfait mbola tsy tanteraka fa androany te-hiteny ianao hoe Andriamanitra tsy miandry anao parfait, tsy miandry anao tanteraka izay vao ampiseho anao ny fahagagana na hoe hanokatra ny masom-panahynao hampahita an'izay fahitana izay. Lasa ihany tsika. Mosesy dia mbola avy nitsoaka tany Egypta izy tamin'ny fotoana io aniraka anazy Andriamanitra dia niantso anazy Andriamanitra tao anatin'ity roy memy ity. Rehefa niantso anazy Andriamanitra dia tsy maintsy nanokatra ny masom-panahiny Mosesy mba ahitany Mosesy an'ilay fahitana zany dia ny roy memy zany. Zany hoe nisokatra ny masom-panahiny Mosesy sady nifoha koa ny fanahiny no naheno ny feon'Andriamanitra izy. Aleloia! Zavatra lehibe zany, zavatra tena mahagaga zany ny zavatra nataon'Andriamanitra tamin'ity Mosesy ity. Ry havana
I Mosesy dia mpiandry ondry ny rafozany nataony tany anatin'ny tendrombohitra sy tany anaty alabe tany. Fa Andriamanitra dia nisafidy manokana mba apahita fahitana ny Mosesy mba hiantso ny Mosesy hamonjena ny zanak'Israely tamin'izay fotoan'izay. Ny fahitana dia misy antony matoa tonga eo amintsika, fa tsy hoe fahitana tonga ho azy eo amintsika, fa ny fahitana dia misy antony matoa. Andriamanitra izay miantso ny olona anankiray na mampisy an'ilay fahitana dia mba hahafaha hamonjeny olona na ihany koa misy tanjona programan'Andriamanitra. Raha hijery fotsiny tsika eo amin'ny testamenta vaovao alohan'ny hidirantsika any amin'ny testamenta dia misy an'ireto magy anankitelo izay niandry tany an-tsaha rehefa teraka Jesosy dia nisehony anjely izy ireo nampahafantarin'Andriamanitra ny fahagagana ihany koa izy ireo, nahita koa izy ireo fa nanjely miresaka amin'izareo. Zany zavatra ohatra hoentiko aminao fotsiny hoe ny fahitana tsy olona hoe parfait be, reto magy reto sy dia hoe olona mpivavaka na hoe olona tena mpanompon'Andriamanitra be, fa Andriamanitra fotsiny izany dia miasa amin'izay tiany hiasana, mampahita fity amin'izay tiany hampahitana fity izy, tsy miandry an'ilay hoe fahatanterahana ny olona anankiray. Andriamanitra vao mampisokatra masom-panahy anankiroa ny zavatra ataon'Andriamanitra, eo ny olona kristiana, eo ny olona izay tsy kristiana ihany koa, ahafahan'Andriamanitra miasa amin'ny olona anankiray. Dia izay tiako tenena aminao amintsika ry havana hoe itsika izany rehefa mangetaheta, manana hetaheta, dia Andriamanitra afaka mampiasa antsika ary afaka manokatra tsara ny masom-panahintsika. Andaontsika hijery tenin'Andriamanitra hanampiantsika an'izay havatra izay ato amin'ny marika 10:9-10 dia misy tenin'Andriamanitra tiako vakiana amintsika mba hampaheresina antsika. Efa haitsika ty tantara ty tantaran'ny Bartelemeo jamba, fa nefa vakitsika ihany ilay izy mba ahafahantsika tena hoe mahatakatra tsara ny tian'Andriamanitra ho tenenina amin'ity tenin'Andriamanitra sy lohahevitra antsika hoe fahitana ty. Ny nampahiratana Jesosy any Bartelemeo jamba tao akaikin'ny Jeriko, ary tonga tao Jeriko izy. Ary vao niala tao Jeriko Jesosy mba mpianany sy ny vahoaka betsaka dia nipetraka teo amoron-dalana Bartelemeo jamba, mpangataka, zanaky Timeo. Ary noho reny fa injay Jesosy avy a Nazareta dia niantsoantso izy ka nanao hoe ry Jesosy zanaky Davida mandrafo amiko. Ary maro no ny teny mafy azy mba hangina, fa vao maika niantsoantso izy ka nanao hoe ry zanaky Davida mandrafo amiko. Ary Jesosy nijanona dia nanao hoe antsoy ilay jamba, ary ny olona niantso azy ka nanao taminy hoe matoky mitsangana miantso anao izy, dia nanary ny lambany izy ka niatsambontsambotra nakeo amin'ny Jesosy. Ary Jesosy namaly azy hoe inona no tianao ataoko aminao? Ary hoy ilay jamba tamin'ny rabony io, ny mba pahiratana ny masoko. Ary hoy Jesosy taminy, mandehana ianao, ny finoanao no efa namonjena anao. Dia nahiratra niaraka tamin'izay ny masony. Azafady, nahiratra niaraka tamin'izay ny masony ka nanaraka an' Jesosy teny an-dalana izy. Amen. Araka n'izay voalazan'ny soratra masina izay ry havana, ty tantaran'ny Bartelemeo ty mahafinaritra anahy mihitsy mitory an'ity rehefa mitory an'ity eny an-dalana eny. Fahagagana be nihitany Bartelemeo zany teto, satria i Bartelemeo dia jamba ara-baky teny, jamba ara-nofo, jamba ihany koa ny fanahiny. Dia niaina tamin'izany fotoana izany mety nanilikilika anazy ny olona,
mety nanambanimbany anazy ny olona satria Bartolomeo tsy mahita ny masony, tsy mahita ny masony dia zay zavatra tsy safidin'ny Bartolomeo akoriny nomen'olona anazy. Ohatra hoe raha mividy zavatra izy dia manontany izy hoe inona ny couleur amin'ity akanjo ity ohatra no anontaniny, dia ozy izy ilay olona hoe jaune io, ay jaune zany ity, zany hoe mavo zany, dia mividy fotsiny izy, dia izy mieritreritra hoe mavo iny, tsy hainy iny na mavo na mavokely iny na fotsy iny na manga iny, fa ny olona fotsiny miteny hoe mavo jaune io, dia tsy mahita ny masony. Mety maloto ihany koa ny akanjon'ny Bartolomeo, mety maloto misy tasy satria tsy mahita ny masony, mitsapatsapa izy vao afaka manasa lamba ohatra, tsy mahita an'izay tasy amin'ny lambany izy. Mety ihany koa maimbo masiso mihitsy ny aza mialatsiny amin'ny fomba fiteny. Tamin'izany fotoana izany dia tena hoe niaina fanilikiliana izy, na ary dia nandalo Jesosy na dia efa nandalo ary Jesosy dia mbola niaina amin'izany fanilikiliana izany Bartolomeo, niantsoantso an'i Jesosy hoe iza zany, dia hoe Jesosy avy any Nazareta zany, dia niantsoantso izy, ny olona miteny anazy mangina ianao, jamba ianao. Mety nisy an'izay fa tsy voasoratra tato anatin'ity baiboly ity, jamba maloto, jamba mazisy, vorehitra be ataon'i Jesosy iny ianao. Mety izany ao anatin'izany daholo. Tena lesona be mihitsy ao anatin'ity tenin'Andriamanitra ity, zany hoe voailikilika be zany Bartolomeo zany, kanefa tsy nahakivy an'i Bartolomeo ny antsoantso foana an'i Jesosy mba ahafahan'Andriamanitra miditra sehatra amin'ny fiainan'i Bartolomeo zany. Dia tonga ary ny fotoana izay nifanenan'ity Bartolomeo ity tamin'i Jesosy, dia niantso an'i Jesosy izy, dia henin'i Jesosy, dia nanontanian'i Jesosy. Efa fantatry ny Jesosy izy fa jamba, kanefa dia mbola nanontanian'ny Tompo ihany koa hoe inona no tianao ataoko aminao, dia hoe mba hampahiraty ranomasoko. Dia nametrany tompo tanana izy dia nahiratra ny masony, tsy vokatry ny hoe nahiratra fotsiny ny masony Bartolomeo, fa hatramin'ny masom-panahin'ny Bartolomeo dia nisokatra, afaka nahita an'Andriamanitra izy, nahita an'i Jesosy velona mandehandeha ety ambonin'ny tany izy, nahita zavatra tsy fahitan'olona rehetrarehetra nanambanimbany anazy teo ireo i Bartolomeo. Ny olona nge mety manaraka an'i Jesosy teny ihany fa tsy mahalala hoe Jesosy io ohatra ny kristianina anankiray hoe mandeha mivavaka ihany manompo an'Andriamanitra fa tsy mahalala hoe iza ilay Andriamanitra topoiny, ohatra ny ahoana io Jesosy topoiny io be tabe ny kristianina manana maso misokatra ranofo fa ny masom-panahiny mbola mikatona satria tsy mbola manana an'izany etaeta mba tahaka n'ity Bartolomeo ity izy hoe or Jesosy zanak' Davida, or Jesosy zanak' Davida, manitra fo amiko. Fa be tabe ny kristianina no miaina ao anatin'izany fahazambana zany, araka ny teneniko anao teo hoe i Bartolomeo mety maloto ny lambany, dia tsy hitan'ny Bartolomeo maloto satria mbola nikatona ny masony, tsy nahita ny masony nofiny, tsy nahita ny masom-panahiny. Be tabe ny kristianina manana maso anankiroa, maso anankiray ao anatiny eo dia ny masom-panahy zany, dia ny maso anankiray ilay ity velany ity mahita fotsiny ity nofo ity, fa ny masom-panahy ao anatiny ao tsy mahita akory ny hoe maloto ny fitafiam-panahy, diso ny lalany, tsy mety ny fiainany, tsy mety ny fifandraisany amin'ny Jesosy, ary tsy nahita tombony tahaka ny Bartolomeo. I Bartolomeo sady nisokatra ny masom-panahiny, sokatra ny maso ara-nofiny. Ary izay no mahasamihafa ny Mosesy sy i Bartolomeo. I Mosesy dia nanana convocation manokana izy, Andriamanitra no niantso anazy napahita anazy ny fahitana, fa i Bartolomeo nanana etaeta manokana izay tsy mitovy tamin'ny Mosesy. Ny etaetan'ny Bartolomeo iantso an'Andriamanitra dia nosokafan'Andriamanitra izy, ary izay mahatonga namaprisika anao hoe ny fahitana tompoko dia tsy hoe olona parfety no ahafahan'Andriamanitra miasa ampahitan'Andriamanitra zany, fa ao ihany koa ny olona anankiray izay hitan'Andriamanitra fa mangetaeta tahaka n'ity Bartolomeo ity. Bartolomeo tena nangetaeta niantsoantso an'Andriamanitra, efa be tabe ny nanan-kivy anazy, mijanona fa vamba, mijanona fa mety maloto masiso, mijanona fa jereo hatramin'ny patalohanao, jereo maloto, jereo ny loton'ny tananao, jereo ny loton'ny tavanao, fa mbola niantso an'Andriamanitra ihany izy ry havana malala ao amin'ny tompo.
ilaina le fisokafan'ny masipanahy, ilaina le fahitana ny voninahitr'Andriamanitra. Rehefa misokatra io masipanahy io, retabe ny zavatra fantatranao zay tsy fantatry ny olona, retabe ny zavatra hitanao zay tsy hitan'olona. Ana dia amin'ny alina aza dia mampahitanao zavatra zay tsy fantatrao. Andriamanitra mampahitanao zay zavatra tsy hainan'olombelona. Andriamanitra hafa mihitsy ny olona anankiray manana zany masipanahy misokatra zany, satria mitondra fifohazam-panahy zany misy fiantraikany be zany eo amin'ny fiarahamonina, ao amin'ny tokantrano satria rehefa misokatra io masipanahy io dia mandeha araka ny fanahy ny olona anankiray dia mahalala ny tokony ataony ihany koa izy ao anatin'izay. Fa i Bartelemeo tena nanana tombontsoa be mihitsy izy. Betabe ireo mpianatra ireo, betabe ireo olona ireo nanaraka an' Jesosy, fa tsy ohatra ny Bartelemeo. Fa nifoha i Bartelemeo, nahita an' Jesosy izy, nahita ny falebiazan'ilay Jesosy Kristy izy, nafantatra an' Jesosy tsara i Bartelemeo. Ndao zatsy ianao mba tsy hanao kristianina mandeha anjambany fotsiny, andao mba tsy atao atsirambony ty fanompona an'Andriamanitra sika fiarahana amin'i Jesosy ty, satria rehefa mandeha amin'ny sitrapon'Andriamanitra io zasy ianao dia zao hoe Andriamanitra afaka ny asa, Andriamanitra afaka ny anokatra ny masipanahintsika io, Andriamanitra afaka ny hitarika antsika amin'ny lalana tsara ambonimbony kokoa ny voie spirituelle amin'izao vanim-potoana iainantsika andro zao dia tena ilaina mihitsy ny fisokafan'ny masipanahy. Betabe ny olona mandehandeha eny zay tsy olombelona akoriny, betabe ny olona mandehandeha eny zay tsy kristianina akoriny fa fitaka ho an'ny kristianina zay tena miorina. Betabe ny fandriky ny devoly amin'izao andro farany zao zay tsy ahafahan'ny kristianina mandroso fa voafingapingana. Ary indrindra io fitafim-panahintsika io, rehefa tsy mahiratra tsara ny masipanahintsika dia tsy hitantsika tsony zay maloto, tsy hitantsika tsony fa ilay fitafiana ty ivelany ety. Misy ny olona sarotiny be amin'ny fitafiana ty ivelany, sarotiny be ty ivelany, fa ny ao anaty ao izy ny tenin'Andriamanitra zay dia ahoana izy teo lapaty gorobaka fasana amin'ny lalitra fotsy, mialatsiny amin'ny fomba fiteny, zany hoe madio aty ivelany fotsiny, fa ny ao anatiny ao dia tena feno fahalotona. Tahaka ny Bartelemeo mbola jamba tsy nahalala n'Andriamanitra, tsy nanana an'izany fahitana zany dia tsy fantatry ny Bartelemeo hoe maloto ny tanany, maloto ny tongony, maloto ny fitafiny satria jamba izy. Fa rehefa napahiratina ny masony i Bartelemeo dia ozy izy hoe mahita dia nanomboka teo izy nanaraka an' Jesosy, nandeha nanompo an'Andriamanitra. Mety nijoro vavolombela, mety nitory ihany koa ty Bartelemeo ty tamin'izany fotoana izany. Fa betabe ny kristianina zay manao ny tena ho kristianina mpivavaka be, mpanompon'Andriamanitra be, kanefa mbola tsy hitany hoe maloto ny fitafim-panahiny, tsy hitany hoe misy zavatra tsy milamina ny fifandraisany amin'Andriamanitra. Mety tsy fantany akory asa Jesosy fa mety tononony fotsiny hoe Jesosy fa tsy mahalala akory ny tena toetra an'Andriamanitra, dia tsy manana an'ilay toetra an'Andriamanitra, ilay toe-panaraka an'Andriamanitra, fa ilay toetra panahy araka an'izao tontolo izao no ananany olona anankiray, satria mitapina ilay masompanahiny tsy ao anatin'izay fahitana izay. Andaontsika hangataka ny fahitana tompoko dia tsy voatery hoe mahita seza fiandrianana fotsifotsy be ianao, na hoe mahita anjely betabe ianao mideran'Andriamanitra, efa tsara zany tsy raha zany. Fa ny fahitana tompoko dia tena ilana ny fisokafan'ny masipanahy, mahita tsara zasy ianao hoe tsy milamina ny fiainantsika, tsy milamina ny fitafiantsika, tsy milamina ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra conscience ary, fa tsy hoe mahita fahagagana mahita varavaran'ny lanitra ianao, betabe ny mijovavomena nahita varavaran'ny lanitra, nahita varavaran'ny lanitra ianao dia inona ny fiantraikany teo amin'ny fiainanao, tsy rasy izay. Fa tena angatao mihitsy Andriamanitra hanokatra ny masopanahy, satria rehefa misokatra ny masopanahy dia mahay manavaka ny zava-poana sy ny zava-soa zasy ianao, araka ny tenin'Andriamanitra ny amin'ny Ezekela any hoe aoka hanavaka ny zava-poana sy ny zava-soa zasy ianao. Satria rehefa mahay manavaka an'io fiainana sy ny fahafatesana io ny kristianina dia tsy ho voafitaky ny
tetidrasy ny demony mandrakizay fa tena hoe ahita lalan'Andriamanitra foana ny kristianina anankiray. Amaraparana ny tenin'Andriamanitra ry havana, mila mandroso, mila manana etaeta amin'izay hoe fahitana zay fa ny fahitana dia miteraka mitondra fifohazam-panahy ho an'ny olona anankiray satria mifoha ny masom-panahiny, izany hoe tsy matory intsony zany izy rehefa mahita ny fahitana io fa mifoha taitra izy. Dia ao anatin'izay nefany misy mission ampanaovin'Andriamanitra, misy mission ampanaovin'Andriamanitra anao rehefa anao zany nahita fahitana dia tsy mijanona hoe fahitana ho anao fotsiny fa fahitana misy programan'Andriamanitra. Rehefa ny olona anankiray tonga amin'izay tsy tady anankiray zay dia misy programan'Andriamanitra manokana zay amin'ny fiainany ka manana etaeta ry havana manana etaeta, manana fahaterena, manana finiavana, manana fitiavana an'Andriamanitra ianao mba hahafahan'Andriamanitra miasa aminao. Fa averiko foana fa tsy ohatra ny Mosesy ihany. Mosesy dia mpisorona, Mosesy dia mpaminany, Mosesy dia voatendrin'Andriamanitra manokana fa tsy voatery ohatra ny Mosesy ihany voahita fahitana fa na olona tsotra tahaka andry Bartelomeo, na olona tsotra tahaka andry Cornelio dia afaka pahitan'Andriamanitra an'izany fahitana zany. Ka manana etaeta ianao fa ny etaetanao mitondra anao any amin'izay fahitana ny voninahitr'Andriamanitra izay ry havana malala. Marana ny tenin'Andriamanitra dia mino sy matoky fa angetaeta ianao mba ahafahan'ny tompo hiasa eo amin'ny fiainantsika, ahafahan'ny tompo mba mampahita antsika an'izay fahitana izay. Dia raha misokatra ny masom-panahintsika manko dia ampisokatra masom-panahin'olona maro zasy ianao. Maro ny olona voataona, maro ny olona voakasika, maro ny olona rehefa mijoro vavolombelona ianao satria tahaka ny Bartelomeo zao dia hoe tena jamy iny fa mijoro vavolombelona izy, jamy iny fa tao anatin'izay fahazambana ny ainany izay dia nandalo ady mpanahy be izy, nandalo ady sarotra izy satria tena hoe tsy mahita ny mason'ny nofo. Mafy ane zany, tena mafy zany. Dia ohatr'izay io masom-panahintsika io, masom-panahintsika io raha vao tsy mahiratra tsara, tsy mahita io dia izao hoe miteraka zava-doza. Eritreretinao tsara hoe ny mason'ny nofo tsika raha vao tsy mahita dia miteraka loza ho an'ny fiainantsika teo amin'ity vatantsika ity zany. Mety hianjera tsika, mety hidoboka any anaty ranontsika, mety raha any amin'ny arabe tsika, mety ho voadonan'ny tômôbila, voadonan'ny moto, mety voadonan'ny bisikileta, mety hanimba zavatra be eo amin'ny fiainantsika. Ranomason'ny nofontsika no jamba. Vao mainka fa ny masom-panahintsika tsy misokatra fa mikatona dia miteraka zava-doza be eo amin'ny fiainana mandrakizay ny olona anankiray, izany hoe masom-panahy tsy misokatra, tsy mahiratra izany. Manentana anao manana etaeta ianao, afaka ny hanokatra ny masom-panahinao Andriamanitra, ampahitanao ny fahagagana mihoatra ny hitan'ny Mosesy no hitanao. Tadidio tsara fa mihoatra ny hitan'ny Mosesy ny hitan'ny Bartelomeo zamba, mihoatra no hitany reny mpaminany sy mpanompon'Andriamanitra ao anaty baiboly reny no ampahitan'Andriamanitra anao rehefa misy manana etaeta ianao dia Andriamanitra afaka ny asa, afaka ny hanokatra ny masom-panahinao, afaka ny hitarika anao amin'ny fahamarinana, amin'ny sitrapony izany Andriamanitra tokoitsika io. Dia isaorana an'Andriamanitra zay avatra izay ny voninahitra sy ny dera dia atolotra anazy irery ihany dia mino fa anampy anao hanokatra ny masom-panahinao ity tenin'Andriamanitra ity mino fa anampy anao ihany koa ahafahan'Andriamanitra miasa eo amin'ny fiainanao na any amin'ny tokantrano zany na eo amin'ny fanompoana ho anazy indrindra indrindra amin'izao vanim-potoana sarotra zao dia maro ny zavatra izay mianjady eo amin'ny fiainantsika kristianina indrindra fa ny ady atrehantsika. Kanefa kosa rehefa Andriamanitra miasa, Andriamanitra
miantso atsika dia tsy misy mazakana atsika izany dia hotahian'Andriamanitra ny zasanao ny voninahitra sy ny dera dia ho anazy irery ihany dia misaotra atsika rehetrarehetra afaka ny aheno izay afatr'Andriamanitra izay dia andaontsika hivavaka hamarana ny fotoana ary satria izay zany ny fotoana antsika teto andaontsika hisaotra an'Andriamanitra raha eo ny anaran'i Jesosy mideranao sy mankasitraka anao manokana tompo misaotra Jesosy ny amin'izay afatra izay misaotra Andriamanitra fa afaka mampianatra teto ny mpanomponao afaka ny asa teto ny fanatrehanao Jesosy dia tahi manokana ny teninao tsy miverina aminao raha tsy ambinina sy tanteraka ozy izy ny teninao dia ho ambinina ny izany teninao izany ho maro ny olona ho voakasika maro ny olona ahery atanjaka atsapa izany etaeta hoe mila misokatra ny masom-panahy dia anao misy fanahy masina zao vanim-potoana zao dia vanim-potoana ny fahitana zany ny teny fikasanao raha hoe amin'izao andro farany zao izy dia handatraka ny fanahinao ianao dia ny lahy antitra sy ny vavy antitra nareo ary ny andevinareo sy ny andevilanareo dia ahita fahitana nofy mariny aminany amin'ny anaranao tompo ampahitahoanay izany sokafy ny masom-pananay aoka tena hisokatra ny masom-pananay aoka tena hisokatra sy ny masom-pananay ihany fa ny fananay misy tompo ny foa ao anatin'izay fisokafan'ny masom-pananay izay dia ho anao rery ny voninahitra ny amin'ny tenin'Andriamanitra izay nataoko teto ho anao rery ny dera sy ny azo misaotra Jesosy misaotra fanahy masina aleloia amin'ny anaran'i Jesosy amen eny ary tompoko mandra-pionana indray misaotra an'Andriamanitra atsika